Tiao iraka asain'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Jolay anangarantsika eritsekema no hevitra hoe manaiky ovavoloben'ny tompo nihirany nandresika eto amin'ny Jeremia toko fahaenina amby roapolo nanaiky ovavoloben'ny tompo Jeremia fa ny vokatry ny nanekeny tompo dia nanino izy samborin'ny olona ireo mpisambotra ireo tsy hoe jiolahy tsy hoe dahalo fa mpisorona mpanapaka ao amin'ny tempoly ny sambotra ny Jeremia satria nilazalozany amin'ny Israely izy ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo i Jeremia dia anenenany Jehovah zany lozany lazainy taminareo zany nanaiky vavoloben'ny tompo ny apôstôly dina ny vokany no samboriny dia nalefa taiza tany tranomaizina every ny fahatazona ny irak'Andriamanitra nga ny tranomaizina ny raha ny anjely dia navoaka atao reo irakareo tsy hoe nampandrosirina tsy hoe fa nalefa nakaiza ao mpianjany tempoly mampianatra ary malaza sy manatoerana be ny tenin'ny Petera tamin'izany hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona eo anatreh simepina zany ny teny zany eo anatreh mpisorona be zany ny vokatry ny fanekena ny iraky ny tompo eo i Jesosy amintsika zao na toko faharoapolo fiadanana ho anareo tahaka nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa naona nanirahany ray ahy Jesosy zany tantarain'ny Petera tamin'ny asan'ny apôstôly teo iny Jesosy iny zay nombonareo nahantonareo tamin'ny azo zany zany vokatry ny hiraka nataony Jesosy samborina dia natao teny ambony azo dia tsy mahagaga tsy mampiogoditra akory ampitahotra zany hoe irahan'Andriamanitra fa misy misambotra foana ianao fa feo tsisy mampatahotra mihitsy zany lazaiko taminareo tamin'ny fiarantsika mivavaka tamin'ny 5 jona hoe raha misy te hisambotra dia makanisa ny an-trano fa ao tahaka nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa hoe Jesosy fa ny fototra amin'io zay tsy takasy ny olona amin'izany anirahanaandriamanitra atsika zany anirahanaandriamanitra anaikio dia teny Jesosy ny ao nantarom-pianatra hoe fiadanana ho anareo ina levitrio vita fiavanana amin'Andriamanitra ianareo tsara fiavanana amin'Andriamanitra ianareo ka mandehana atao zay anirahako anareo zay manaiky hoirany amin'izany dia vita fiavanana amin'Andriamanitra ary io no lanja mavesatry ny asa pastoraly manaiky zay anirahany tompo anao ka na hoinana dia ambaranao ny tenin'Andriamanitra ny fototsy zay everitro lehibe amin'izany fifandraisan'ny irahina sy anirahany zany ny andininy ilazany Jesosy hoe tena nisy fofinainany mpianana izy ka ho izy tamin'ny mpianany hoe raisiny fanahy masina ary na elokizy anao kely elokizy anao avelana dia voavelana zany fa nanizana tsy avelana dia tsy voavely zany
evereriko fa lehibe zany amin'ny toeran'ny fitoriana filazantsara. raha aloha tsy azo nizaniza atao kilalao zany hoe tsy amelaheloko zany masosotra anao fotsiny tsy avelako ny eloko ao no miloloponao amiko tsy velako ny eloko ao tsy kilalao ohatry zany io. raiso tsara mifanazavany soratra masina, raiso ny fanahy masina. Izy mandray fanahy masina zany no mamela heloko na tsy mamela heloko zany fa ny fanan'Andriamanitra tsy teny amin'izay nomeny zany fanahiny zany amin'ny voalazany ary amin'ny asan'ny apôstôly faina am'roapolo andiny farany indrindra ligne farany indrindra dia hoe ny fanahy masina zay efa nomeny zay manaiky azy. raha ianao manaiky an'Andriamanitra, manaiky ny fanan'Andriamanitra, ianao sanatria dia tsy ateny kosa ianao dia hoe voozony ianao rano. Dao mba sedraina kely amin'ny soratra masina zany fotom-pampianarana zany asan'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo. Mbola maheno baiboly maneno atsika zany mbola tsy hita le Korintiana. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo hoe dao iarahantsika mamaky koa fa tsy misy olona mpitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny hamarininy apôstôly zany. raha ao aminao ny fanan'Andriamanitra tsy ateninao vinanao hoe voaozona Jesosy na rehefa manozona Jesosy ianao dia manozona an'izy zanak'Andriamanitra rehetra. iza rehefa nanozona namany sarano tanany ny fonan'Andriamanitra ike. raha aonao koa ny fanan'Andriamanitra, raha io fanan'Andriamanitra io no nomenanao fa tsy fanahy hafa, tsy ately zany aminamanao hoe voaozony ianao. ray aman-dreny de zany anozona zanany zany, zanaka ve zany manozona ray aman-dreny zany? Misy zany efa tezitra dia ny ray aman-dreny lay nozoniny. aoky tsy fa tsy avelan'ny fanan'Andriamanitra iteny zany ianao. mainka efa hoe nanao diso taminao ny rahalahinao. Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo. raha nanota taminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo ro lahy dia aseho azy ny fahadisoany. ny ampianaran'ny apôstôly Paoly momba n'izany toejavatra zany zao ny fomba filazany azy koa ampanekenareo zay manana ny fanahy ny famorana reo manao diso. rehefa manatona ny rahalahinao zany ianao, rehefa miresaka aminy ianao hifamelaheloko aminy, tsy olona mitratrebatreba, tsy olona miapanga, tsy olona manameloko, fa olona mora fanahy, mampafantatra azy ny fahadisoany, mba hafahany manaiky zany elony zany mba ho voavelaheloko izy. ary fantatrao fampianaran'i Jesosy, fampianaran'ny vavaka nampianaran'ny koa mamela tsy samy mamelony ianao hoe nga tsy hainao zany mamela tadinao fa iny ianao nandeha nanatona ny rahalahinao iny tamin'ny famorampana iny na mitondra azy eky ny fahotana, namonjy fanahy tsy ho faty ianao
fa ianao koa voavela heliko mamelany heliko tahaka namelako ny heliko ny namako izy voavela heliko ianao koa mahazo famelam-keliko ary io tsy asan'ny saintsika raha nanaraka ny herinandro ny fanahy masina sika tsy asan'ny fahaiza miteny tsy kabaro io tsy fandaharan-teny io izany namainy kabary metiny dia makanesany ampanikireko ranony azafady tsisy toerana kabary zany fa ny fanan'andriamanitra lay famoram-panan'andriamanitra iny tao manao azy ary ianao makany io mivavaka mangataka ny fanan'andriamanitra ianao tompo fanahy masonao dia resaka amin'ny rahalahy eo dia resaka amin'ny anabaviko dia resaka amin'ny anadako dia resaka amin'ny rahavaviko ahiresaka aminy aho ny amahavalalana tsy olona tezitra tsy olona sositra tsy olona ndeha hanozona azy tsy olona ndeha haninona azy fa olona hitady fihavanana ny teny taony malagasy amin'izany dia hoe olona ndeha hividy fihavanana no andehananao azy izy nefa mba nanao izay tamin'ny namany vidy fihavanana fanany tompo lay fanany mora iny mamialo lalana anao dia sany sahady ny fony namanao io dia tonga amin'ny fibebahana izy reo sika eo any amin'ny Jakoba toko fahadimy Jakoba toko fahadimy ny andiny fa 5 sy ny faharoapolo davidavitra ndray Jakoba aoriana teny Hebreo izy fileheja ry rahalahy raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy aoka ho fantany fantatry ilay mampibebaka azy zany aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be ny anao zany voasarony ny anao le nanato nandena ny taona ny rahalahinao hiala amin'ny fahadisoany voasarona ny helokao izany tsy nanota mo any azy tena la tsisy problème da tsy mila manao an'izany koa fa niary tonga dia madio satria za tonga dia jifon'ny tompony amin'ny heliko rehetra atao iny zany voasarona amin'ny filazan'ny mpaminany Isaia hoe tsy ho tsarovako intsony fahadisoanao averako ny helokao rehetra savorona n'Andriamanitra conseil toute ta péché seront gommés par le sang de Christ la makoazy mikisy kely zany gommé la gomme conseil maty tsy soratra tsony hoe nanota ianao fa nataonao tamin'ny rahalahinao no mahatanteraka an'izany misy rahalahinao niala tamin'ny fahamarinana naverinao tamin'ny tompo izy namonjy fanahy tsy ho faty ianao tadio fa rehefa tsy mibebaka ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona tsy mahazo famelan-keloka ny olona dia maty azany problème ny Damaseko fony izy tany Edeny maty tsy takasy eva koa le teny hoe aza hinananareo no azo vovoan'ny say fa raha hinananareo dia ho faty koa ianareo dia nandraikany devoly izy tsy ho faty zany nareo dia mihinana tokoa tsy heva azo mba hitako zay heva mihinana tokoa ty heva dia izy marina ny teny bibilava iny tsy nefa tsy maty akory maty sa tsy maty velona be avoky izy mihinana zavatra voankazo io lazay sasany nefa poma mony io hoe benega beny ny atanana tavela eky pomme d'Adam fanoaran-teny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra ny marina fa tsy poma zany ao nandraikan'ny devoly eva dia mihinana tokoa
ary rehefa nihinana izy dia nitondranotra io mivady mindeha nihinana koa nivadiny any dia maty izy io le maty zany midikany Genesis toko fahatelo andiny faha raika ambiroapolo roa ambiroapolo no hoana miala tao etena izy tsy mahazo miara-monina amin'Andriamanitra intsony maty atia ny aminy Jesosy zao na toko faefatra ambin'ny folo andiny fahaenina vao tafaverina makao amin'izany edena zany izao ny lalana sy fahamarinana ary tsy misy olona mitafaverina hiaraka amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny nataoko ny vombolana namboariko ny vombolana mba hatakarana ny fiverenana amin'Andriamanitra dia ny fameram-keloko azonao ny alalan'i Jesosy Kristy ka tsy azonao lalaovina zany tsy avelaneloka ny namanao zany tsy azonao ampiasana lolo-po zany hoe sarotra me ary zany na zay misoratra masina ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy hoe aza mamono ny fanamana aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tomokasianareo io ianao tsy mety mamela leloky ny namanao io zany nefa ny fanahy tompo mba ao aminao tokoa nandray ny fanahy masina ianao nandray ny fanahin'Andriamanitra ianao tamin'ny anaovananao batisa dia tsy avelanao miasa tsy avelanao mandresy lahatra anao tsy avelanao mampangirany amin'ny fonao dia tsy namela leloky ny namanao ianao dia manina ny fanahy masina malahelo le malahelo le fanahy masina malahelo zany tsy dia hoe dia ino le fanahy masina fa mitanoty zany reny ao saina sasany fa ny fanahy masina malahelo zany tsy mitenitsony izy amin'le nampianarin'ny tompo atsika na fierinan'ny fanahy masina zao na toko fahina ambin'ny folo andiny fahavalo fa ny fanahin'Andriamanitra mipieky anareo ny fahotana tsy manao zay intsony ny fanahy masina rehefa nataonao zay nampalahelo azy tsy mety ekenao izy tsy mety akatoavinao izy tsy mety arahinao zay fitaliany anao mba hiavana amin'ny namanao dia malahelo izy maty izy tsy miteny intsony ao amin'ny fiainanao zany le olona tahaka ny Saoly fahaizany ny alany ny fanahy masina tianao ve zany tianao zany ialany fanan'Andriamanitra zany dikan'izay zay miavana amin'ny namanao azy zay dikan'izany raha tianao hanakely hiasa mandrakariva otinao ny fanahy masina miavana amin'ny namanao fa zany ny antony nahafaty an'i Jesosy teny afijaliana ampiavana antsika amin'Andriamanitra ary ampiavana antsika amin'ny namantsika raiso ny fanahy masina na elokiza no averanareo dia voavery zany fa na anizany tsy averanareo dia tsy voavery zany io tena any am-pelatananao ny fahefana tsy averanao ny elony dia tsy voavery mafy be zany zany ataoko anao hoe tsy azo lalaovina io tsy azonao anaovana zay sitraponao io mamela sy tsy mamela eloka ny namanao io abaiko tsy mankato zay tamin'ny miaraka zay tsy mankato tapato ary zany rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra tsy manaiky ny fanan'Andriamanitra ianao dia ialany ny fanan'Andriamanitra tikan'izany ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao maty ianao zany le olona maty tsy voavela elo koa ianao koa maty tsy namela ny elony ka sao anao mahazo tombony naza mihevitra mahazo tombony eo rehefa hoe tsy namelaka elokrany tsy natao mihitsy izy nitanao fa za tsy namela izy nanaikinaky fotsiny eo avelao any velao faty any osy ny everinao hoe izy any no faty fa ianao koa maty satria verina ny vahoaka nampianarin'i Jesosy hoe mamelany elokay raha tsy namela ny eloky ny namanay zay dia tsy voavela koa ny elokay izy Andriamanitra hitaritarana anao mbola mandritry ndray volantsika hianatra zany hoe manaiky ovavolombelon'ny tompo ny hirany
tsy ho vavolombelony tompo enjena tahaka ny Jeremia ihany, vavolombelony tompo atao ponja tahaka ny Paly apôstôly ihany, vavolombelony tompo amin'ny fihavanantsika amin'ny namantsika, fa ny vavolombelona manaiky an'Andriamanitra dia manaiky havana amin'ny namany. Voninahitra ny tompo. Amen.